Efa sanina momba ny raharaha amboy malaza lasa any Maurice Tolakandro io anohy ny fitsaboana ireo efatra entoa ny fanoerana. Mananjary vola azo sy jiafotsy anamboarana trano no ilaina fa tsy vary masaka hoy ireo traboina. Imery tsy atosika nidina andalambe ireo vahoaka rehefa tsy navela niditra ny akanja izy ireo. Manatra ny fiarabana tompo klasy tompoka vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Asany ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy amidy Madagasikara, tsy amidy ny fiandrianam-pirenena hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tanatin'ny taratasy fanehon-kevitra ho an'ny androany. Any malagasy ireo arenan-kibon'tany stratégique fa tsy an'ireo firenena matanjaka izay any vahiny na an'ireo tambazotra tsy dia mazava hoy hatrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tandindomindoza ny firenena, tandindomindoza ireo arenan-kibon'tany eto amintsika. Natao karazana takalo ohatra ny arenan-kibon'tany ny Madagasikara nandritra ny dinika nanaovana ny adisisika itoizany fandaharana sa AGOA ny antsipriana izay. Tsy amidy Madagasikara any vahoaka ny arenan-kibon'tany fa tsy an'ireo ery vahiny ny tambazotra tsy mazava hoy ity taratasy nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc. Manan-karena ny Madagasikara ahitana otrikarenina tena stratégique ho an'ny taonjato faha 120 ao ambanin'ity nosy misy atsika ity toy nickel, cobalt, graphite, ilmenite. Akora ilaina amin'ny fanamboarana batery, angovo azo vozina ary teknolojia numerika ireo hoy hatrany filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Tamin'ny taona 2024 manodidina ny 300 ny fanondranana dia avy amin'ny arena ankibon'tany izany hoe mihoatra ny 504 tapitrisa dolara amerikana izany. Saingy tsy nositrahany vahoaka ireo arena ankibon'tany ireo. Ny ponina any amin'ireo faritra ialan'ny fiatraikany tetikasa Ambatovy ohatra dia tsy nahazo tombony amin'ireo etra avy amin'ny tetikasa. Mbola tsy nisitraka rano fisotro madio ny ponina, tsy manana jiro sy lalana ihany koa, na dia mahatratra 500 tapitrisa dolara amerikana isan-taona aza ny fanondranana ataony Ambatovy hoy ny filoha Ravalomanana. Volamena mitentina manodidina ny 500 tapitrisa dolara amerikana no voalaza tamin'ny fomba ofisialy fa ahondrany Madagasikara isan-taona. Mihoatra lavitra noho izany anefa ny tena zavamisy rantaremarika iraisam-pirenena toy izay nambarany Emirats Arabes Unis, firenena ivony varotra volamena maneran-tany. Manapirofo ny elanelana goavana fa misy ny ampahany lehibe amin'ny volamena malagasy no mivoaka amin'ny lalana tsy ara-dalàna ka manimba ny fidiram-bolan'ny fanjakana ka miteraka fatiantoka 100 tapitrisa dolara amerikana amin'ny etra sy vola tokony hiditra eo anivony kitapom-bolam-panjakana hoy hatrany ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Sain'ireo mpitondra malagasy anefa no manao ady varotra toy ny atakalo ireo arenan-kibon'tany nandritra ny iraka natao tany Etazonia ho fiarovana ny fitazonana ny AGOA manko dia tsy niambahamba ny ministry ny arenan-kibon'tany nilaza fa manana ny ampy Madagasikara amalina ny filan'ny Etazonia. Manambara zavatra laly ny fanambarana io raha tokony hiaro ny fiandrianam-pirenena ny mpitondra dia vonina ny anararoatra tombontsoa ara-barotra aingana na anao variboba ireo arena stratégique hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Efa nitranga teto amintsika ireo rehetra ireo toy ny fakana ankeriny Andramenana ny Bois de Rose, ny fanomezana mora tsy misy tamberim-bidy ny tanimbolin'ny malagasy ary ny fanapotehana tamin'ny fifanarahana mangina sy tsy mangarahara tamin'ireo orinasa-panjakana. Tandindomindoza ny arenan-kibon'tany hoy ny fanamafisany. Manoloana izao toe-draharaha izao, fitakina telo no amafisy ny fanoherana republikanina. Ny mangarahara, takina ny famoahana ampahibe maso ireo fifanarahana rehetra momba ny arenan-kibon'tany sy ny volamena miaraka amin'ireo fandoavam-bola sy ny etra tokony alohany. Tahirim-bolam-panjakana antoka amin'ny ampahany raikitra sy azo araina mazava ny vola miditra amin'ny arenan-kibon'tany anatsarana ny sehatra ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fotodrafitrasa. Fanodinana eto antoerana, terena ireo mpandraraha anao fanodinana sy famoronana asa eto Madagasikara fa tsy manondrana arenan-kibon'tany tsy voahodina hoy hatrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy any olombitsy ireo arena ireo, tsy any ery vahiny ihany koa fa any vahoaka malagasy hoy ny filoha Ravalomanana nanamafy. Tsy amidy ny fiandrianam-pirenena. Fotoana izao anomezana lanja ireo arena ireo ho amin'ny fanorenana ho avy mendrika sy marina ho an'ny Madagasikara hoy hatrany ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana.
Izay ny amin'iny fa niaingany azo any Maurice sy ny Ariva teo ireo olona efatra tamin'ireo olona fito sisa tavela tamin'ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ny faefatra ambin'ny folo ny volana Jona lasa teo rehefa nanaovan'ny mpanohitra fanambarana fa iantoan'izy ireo ny fitsaboana azy. Manana zo 12 andro ireo mpanaraka azy ireo raha toa ka sitrana tanteraka kosa ireo olona efatra vao miverina eto Antanindrazana. Ny azahoana antoka fa tena salama tsara ary tsy misy aina ny momba ny fahasalaman'izy ireo no tanjona hoy ny fanamafisana. Tato baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Velim-panantenana Jenny, Boulatina, Fitaina ary Patricia isan'ireo narary sy niady tamin'ny fahafatesana vokatry ny fanapoizinana tamin'ny fety fankalazana tsingeritaona teny Ambohimalaza ny 14 Jona lasa teo fa no fitsaboana ny Maurice. Fampanantenana izay efa nataony fanoherana hitondrana azy ireo hitsabo tena ny ivelany. Ny aingan-droany izy efatra mianadaminanaka niaraka tamin'ny lehibe ny fanoherana sady filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Randrena Somiaiko sy teny ary fianakaviana telo hafa nanaraka azy ireo izay tafiditra ao anatin'ny fiatohana feno avy amin'ny fanoherana ihany koa. Tao anatin'ny fiatsepo tanteraka ny fiangana io arivo io isan'ireo Boulatina reny mpianakaviana izay efa tsy nisakafo sy tsy niteny fa niady tamin'ny fahafatesana nandritra ny iray volana sy tapany teny amin'ny hopitaly ary nivoaka ny hopitaly ny 12 Jolay lasa teo. Andranomaso no nisarany tamin'ny zanany roa taona. Ny vehivadiny ihany koa izay anisan'ireo 430 maty tamin'ny ity raharaha ity. Niteraka firorotsaina sy tahotra ho an'ireo fianakaviana sy ny avy amin'ny fanoherana nahazo an'i Debora izay namony ainy 4 Septambra lasa teo kanefa efa nandroso fahasalamana ary efa nivoaka ny hopitaly saingy niverina sepotra ary nitarika ny fahafatesana indray. Noho io antony io no nandraisana fanapahan-kevitra ny ahafahan'ireo sisa tavela mitsapo tena. Nisy moa fanambarana zay nataonay avy ao amin'ny fanoherana hoe andray an-tanana tanteraka ireo ankizy ireo ny be d'avion miaraka amin'ny ray aman-dreny ny zareo koa ho tonga any fitsaboana azy fijerena satria rehefa nahita izahay iny zavatra nandroany Debora iny dia taitra zany zahay hoe raha ohatra ka tamin'izy fito sisa tavela indray misy ohatran'iny dia holoza zany ary zavatra nandalovany reto ankizy reto azoko lazaina mihitsy fa tena mbavahady ny fahafatesana zareo. Tsy misy manana antoka izay efatra mianadaminanaka ireo fa efa sitrana tanteraka taorian'ny fitsaboana teto an-toerana hoy ny fanamafisana. Tsy misy manana document médical na nitota taratasy ara-médical mantsy izy ireo na iray aza. Horaisina ny tanana avokoa ny fitsaboana rehetra mba ahafahan'izy ireo mahazo antoka fa sitrana ary tsy misy ahina intsony rehefa miverina. Reto ankizy reto tsisy afaka hanome garantie fa tena salama tanteraka. Raha ohatra amin'io resaka fitaovana izay nanantsika eto ary reto ankizy reto izy rehetra reo tsisy manana iray document médical miaraka aminy. Zay indrindra ny antony nahatonga anay hoe mba satria namoka fotsy manaikitra fa mahataitra an'zareo hoe sao dia ahafaty ay ty zavatra. Zay ny antony mahatonga anay hoe aleotsika hoentina ny Maurice ary fanjakana koa nitondra tany Maurice ny antony manindro sy nitsaboana teto fantatra hoe misy zavatra tsy vita eto Madagasikara lesy dia izay garantie izay fa ny vavahantsika mba ho sitrana mba tsy harary zareo mba tsisy nininina zay aloha ny fivavahana zay fa mba mana garantie izy hoe zao ny fitiliana reto daholo ny dossiernao momba anao fa tsisy nininina anao tsy marary tsony anao. Zay ny zavatra ilaina. Ankoatra ny fenoasana tompon'ny fety tsingeritaona, fito izy ireo no tafavoaka velona tamin'ny ity raharaha ity.
iray nalefa ny fanjakana ny tsabotena ny Maurice, efatra noraisin'ny fanoherana an-tanana. Mbola misy roa ambiny, ka raha misy tsy fandraisana an-tanana ataon'ny fanjakana azy ireo, dia ijeren'ny fanoherana indray makasika ny fafana izy ireo misitraka fitsaboana ho ny fanamafisana. Ray moa fefanentin'ny fanjakana tojo fefany Maurice amin'izao fotoana izao, ray zay dia efatra no entinay androany. Fa raha ohatra moa tsy hoentin'ny fanjakana indray ny sasany, satria roa zany sisa tavela dia hojerena eo indray anao tsy paipaika indray koa zay avy fanoherana mba hitondrana an'le sisa tavela zany. Manana zo 5 andro ireo mpanaraka azy efatra mianadahy manankiireo hijanonana ny Maurice, raha mijana mandra-pasitrana tanteraka azy ireo kosa izy efatra mianadahy. Miankina amin'ny toe-pahasalamana araka izany no hijanonany any Maurice. No mafisiny filoha-piara-mitantana ny firaisan-kina fa tsy misy resaka politika ity hetsika ity fa fanavotanaina sy asa soa ny mpiray tany-drazana. Lafim-baovao afa tanteraka kosa tsy tontosa ny hetsika nokasaina ho tanterana tao miakadaza Imerintsiatosika izay nataony teo anivony antoko fivoy sy ireo mpiarady aminy androany. Vao maraina dia efa niatrana teny amin'ny toerana ireo mpitandro filaminana ny bana ny lalana miditra ao amin'ny kanja izay nokasaina anatanterana ny hetsika. Na dia nisy aza ny fampiresana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny lehiben'ny distrika tao an-toerana dia tsy tafiditra hatramin'ny farany tao amin'ny toerana izay tokony anatanterana ny hetsika ireo vahoaka sy ny solombavam-bahoaka vokany nisy ny fifandona teo amin'ireo olon-tsotra sy ny mpitandro ny filaminana. Ny Antsipriana izay. Vao maraina dia rakotra mpitandro ny filaminana tety Imerintsiatosika androany mantsy ny fampitona teto miakadaza tamin'ireo poniny Imerintsiatosika ny solombavam-bahoaka ny Rivonimamo no sakanan'ireo mpitandro ny filaminana nefa ny lalana ny azo ny kianja tokony ny aonany ny solombavam-bahoaka ny Rivonimamo sy ny vahoaka ny Imerintsiatosika mangataka ny fanesorana ny lehiben'ny distrika ny solombavam-bahoaka miantso ny tokony hiainona ny tena marary ny vahoaka koa ireo olon-tsotra ao anatin'izany ny delestazy ny fiainona ny marary ny vahoaka sy ny fitakiana vahaolana amin'ny delestazy izay fahoriana iainana isan'andro. Be zavatra fianay na fahasalamana na fandriam-pahalemana na ohatra fanakana sikanana zavatra tokony ataon'ny tale général tsy mety aminay tsony dia mahatoky azay anoana anio atrano fara zay na ina isangana ame idona zay zavatra dia degré lo nitsindry avolena zay zavinay toko aloha mpamarisy mangarara zavatra ilainy anila tokony sakatakanana mizaro tokony mahasoa vahoaka raha fanatsakana didy nila tsy androany ty fahasalamam-bahoaka dia davina ina tokony avasakanana sabonono malagasy tsy mety zany sady tomotsoa malagasy dia daviny olona fa tsy hoe nitongotongotra davy malagasy dia davina sakanana bonono zany malagasy sao anazy ireny manontolo ina tomotsoa zareo raha ohana menao zao zao tsy anala tezeny manontolo mba mivoatra dia hoe zavatra misy atrano titona trano bolonka trano fara tsisy kely tsy misy na malagasy faorina ny ta malagasy. Ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany no tokony masoan'ny mpitandro ny filaminana fa tsy hery famoretana hoy ny olom-pirenena.
nateo aza ny fifanantonana sy fifampiresahana nataon'ireo solombavambahoaka ny fivoy tamin'ny lehibe ny distrika Anarivon'ny Mamo dia tsy nahazo niditra tao amin'ny toerana saika natanterahana ny hetsika hatramin'ny faran'izy ireo sy ireo mpiara-dia taminy fa nitsakitsahana ny zo fototra dia ny fahalalahana maneho hevitra izao zava-misy izao hoy ny solombavambahoaka Antoine Rajerson izay tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikiny esory fa fanetry be ny firenena hoy ity olom-boafidy na mafy. Tsy rariny tsy mety tsony be loatra ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny tanjona firenena ity ny vahoaka mijaly tapaka lava ny jiro tsy mandeha tsony ny fiarina tena sahirana ny olona mitaraina ny olona aoka re mba tena hojerenareo ny lahara-pahamehana aoka re mba tena hojerenareo izany afa-pandrosoana izany afa tena mizaly ny olona zay tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikiny ranga alao ranga fa fanety be amin'ny firenena koska mba fotsy atateraka ny tanindrazana dia mbola hoendrasantsika foana ve mbola izao foana ve ny ainatsika dia mbola jadona sala amin'izao ihany ve afitakina ampamendrena ho ampahendrena tany demokratika Madagasikara tany republikanina tokony mipetraka tsara izany hoe liberté d'expression zany na fahafahana miteny sy maneho hevitra maninona nefa no andevasana vavabasy sala amin'izao izahay andevasana mpitandro filaminana sala amin'izao izahay nefa izahay isofoka ao anatina toerana dia aneo hevitra malalaka izahay dia izao no hita. Tsy tantaratra no avy ny Madagasikara ho iatran'ny fanazavany ka izay no antony ijoroana ambonin'ireo rehetra ireo dia tsy misy demokrasia eto Madagasikara. Hoaiza ny alian'ity firenena ity hoaizitsika ny volam-panjakana lany any amin'ny zavatra tsy mamokatra tsisa famoronana asa raha mijoro izahay nitarika an'izany dia sesefa na vavabasy sala amin'izao ve reraka izahay tovoka izahay leo tanteraka izahay izao ny atao tena tsy mety isony tena tsy mety tsy misy demokrasia eto Madagasikara fa famiretana mibetsaka eto ka mahatonga saina ny olombelona rehetra mijoro izahay mitarika mijoro izahay misolo tena vahoaka mijoro izahay mitarika ny vahoaka dia manentana anareo mijoro koa ianareo fa tsy faly mampirisika fotsiny na faly miresaka fotsiny fa mila mijoro tsika rehetra. Ankilany nandiso tanteraka ny fiampangana azy ny lehibe ny distrika Anarivon'ny Mamo amin'ny mampiasa mpanjakana hoy izy dia vonina trany amin'ny famindran-toerana ny tenany tsy marina ny filazana fa manakana ny famoahana ny volany sy ady ny tenany araka izao fanazavana izao. Fa raha sitrakareo nga mantiako ihany manazava zany an'ilay olana izay ndresany tiako ihany fa le mamaly any anaty Facebook foana moa zany manahirana sy somary masosotra ihany dia tiako ihany anina le hoe ny tenako no misakana fampandrosoana satria misakana ny famatsim-bola ny siady zany voalohany indrindra aloha zany dia hoe ny siady crédit d'investissement sur appui au développement dia teti-bola ny fitondram-panjakana foibe natao hanampiana ny district zahako représentant de l'État solon-tena-panjakana ahoana ny anakanako ny vola avy any amin'ny fitondram-panjakana foibe entina hanampiana ny district ray aloha zay faharoa manarakarak'izay dia zao laza izy hoe zay efa nandefa taratasy sisa ohatraohatran'izany zany zavatra nytenenindry zareo dia voalohany indrindra aloha zany dia zao ny eritreretindry zareo dia hoe siady 2025 zany tonga dia avoaka zao dia zao zay zany ny eritreretiny fa hatramin'izao anie misy procédure tokony arahany ny siady 2025 mbola amin'ny 31 décembre raha nitapitra ny engagement. Tsy zaka intsony ny fahantrana sy ny olana sedraina amin'izao fotoana ho iatran'ireo olon-tsotra ka izay no antony nandraisan'izy ireo anjara tamin'ity hetsika androany ity. Sarotiny amin'izany ny vahoaka fa tena tsy zaka amin'ny vahoaka ntsony any ny fahantrana amin'izao fotoana zao zany vehivavy maro zany vehivavy zazamamy vehivavy any ambanivohitra zany zay no zay hoe mba asivy midina ty na amin'ny filoha-pirenena amin'ny premier ministre na ireo mpitondra fanjakana ireo mba ahitanga fa tsy miteriterina fotsiny eo ambony eo. Tsy marina ny filazany ny fitondram-panjakana fa maimaim-poana ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana tsy zaka intsony anefa ny fidangany vidim-pianana ka antony nandraisana anjara tamin'ny hetsika androany. Ny fampianarana zanakay tsy mianatra voaklasy kely voafilifily dia fa
mialan-daharana satria sarotra ny fiainana tsy manam-bolan-doavana ny droit zay tena ny fanjakana hoe tsy mandoa droit tsy mandoa droit ny fiakorom-panjakana tsy misy zany fa live zany tsy maintsy takiana vola zay iny alina ny vola alohan'ilay mandrena mpianatra nefa ny fanjakana ry ny tena hoe tsy mandoa vola amin'ity taona ity tsy mandoa vola ohatrinona amin'ny ray aman-dreny nefa na ny fitaovam-pianarana rehefa tsy zakana ny vidiny ny vary ety an-daniny ohatrinona ny kapoaka. Nanomboka tamin'ny 1 atoandro ny hetsika nataony antoko fivohy niaraka tamin'ireo mpiarady amin'ny androany teto Imeritsiatosika naharitra ora 2 izany. Rakotra mpitandro ny filaminana avokoa ireo sapanandalana rehetra teto saingy ireo zandary kosa no nirotsaka antsehatra naka ny banderole sy ny kiririoka teny amin'ireo mpanao fihetsiketsehana mbola tsy fantatra treto izay toy ny ity hetsika ity saingy araka ny nambaran'ireo solombavambahoaka 4 amin'ny rahalahy omaly dia tsy anaiky izy ireo raha tsy miala amin'ny toerany ny lehiben'ny distrika na Rivony Mamo. Atao arin'ny hetsika fitakiana nataony solombavambahoaka Antoine Rajersan sy ny mpiarady amin'ny androany teny Imeritsiatosika moa dia nilaza izy teo amin'ny pejiny hariva teo fa misy mitady sambotra sy hanao azalambo ka nosavaina ny trano ny hatrany ambany fandriana teny amin'ny trano fonena ny teny Imeritsiatosika notadiavina eraky ny tanàna tao Imeritsiatosika ihany koa izy. Izany amin'iny fahataterina amintsika eo ihany moa ny fivoarana izay vaovao rehetra izay fa lafim-baovao ahafatanteraka kosa lasa fitaovana politika ny asa soa ataon'ny olom-boafidy no ny tahotra ho fiarovana ny toerany mpitondra fanjakana hoy ny filoha nasionaly ny antoko SVM manoloana ny antsunjay miatra amin'ireo antoko politika. Tsy tokony sakanana ny solombavambahoaka na Rivony Mamo amin'ny fanomezana fitsaboana maimaim-poana sy ny fitondran'ny fampandrosoana ho an'ny distrika iandraiketany satria manampy amin'ny sehatra tsy voafehin'ny fanjakana izany hoy hatrany ny faneho-kevitra. Tsy tokony ifantoka amin'ny tombotsoan'ny vahoaka fa tsy amin'ny fifandirana politika ny mpitondra fanjakana hoy ny fanamafisany. Ny antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara hatrany. Beloatra ny tahotra ho an'ny fiarovana ny toerana ataon'ny fitondram-panjakana ka rasina ho politika daholo ny fihetsika ataon'ny olona rehetra hoy Rivo Rakotovao raha naneo ny heviny manoloana ny antsojay atao amin'ny solombavambahoaka na Rivony Mamo. Tsy tokony ho rarana na sakanana ny solombavambahoaka iray raha manao soa ho an'ny vahoakany ho an'ny filohany antoko hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM. Raha ny marina dia manampy tamin'ny lafin'ny fahasalamana io solombavambahoaka io nanao fitsaboana maimaim-poana sy hitondra fampandrosoana ho an'ny distrika misy azy manetsina ny tsy vitan'ny fanjakana amin'ny vahoaka madinika izany kanefa dia izao sakatsakanana izao ho hiatran'ny fanazavana. Zay nanetsika hery samihafa izy mba hijery ny fitsaboana ifotony any amin'ny distrika misy azy. Fantatritsika zany fahaserana ny vahoaka amin'ny resaka fitsaboana dia sakanana le izy satria henony zareo fa miteny zava-misy miteny zava-marina zay manotoina ny afafiny reto olony reto tenen'le député dia hoentin'izay fotsiny fitondram-panjakana dia hoe nameny baiko daholo ny mairerin'ny commune ray manontolo amin'ny distrika hoe tsy azo atao ny mandray an'io satria andeha amin'ny ohatran'ny hoe hôpitaly mobile zany hoentin'ny zareo hitondra dokotera fa tsy hoe hitondra olona tsy fantatra fa hitondra dokotera mba hijery fotony fitsaboanan'ireo olon'ireo dia sakana fitondram-panjakana inona ka izany tsy vitanao ny mba ataon'ny fiarahamonina ho atao fijerevana loko politika daholo zavatra matoa ny olona manao an'izany raha nandeha ny fitsaboana eto Antananarivo ary tsisy ninona ndananao makany Amboanana ndananao makany Ampaimanga raha iresaka ny faritra ny Arivo Mamo tsika dia ahitanao zany fahorian'ny olona eo amin'lohany zany fitsaboteny zany dia ankehitriny aloha fantatry ny rehetrarehetra zany fa zany ny toetranyreto fanjakany reto amin'ny politika zay apetrany zay tiana mba mafisina kely fa dia ho hitantsika eo moa satria mba tsy nanaiky lembenana ihany koa le député dia ho hita eo zany nytoiny eo fa mba manaitry ny vahoaka amin'ireny faritra ireny hoe zany anie le fitondram-panjakana io tompoko tsy mijery marary anareo fa ny fantotorana ny taninareo ihany ny mamay azy. Manaitra ny vahoaka any amin'iny faritra iny hoy ity mpanao politika ity satria hita amin'ny baribary izao fa tsy ny marary ny vahoaka no mahamay ny mpitondra fanjakana fa ny tombotsoany manokana.
eo amin'ny vaovao makasika ny raharam-pirenena izay atrandry dia mampanay ny hoavin'ny Madagasikara manoloana ny fihetsika aseho ny mpitondra fanjakana ara-diplomatika. Iantraika mivantana any amin'ny mpiasa malagasy izany hoy ny randrana sindikaly ka amafisin'izy ireo ny antso ny amin'ny ampianana ny fandanina fahatandry amin'ny tsy laharam-pahamehana fa hifantoka kosa amin'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Ny Antsipria ny vaovao. Nankatoavy ny maro anisa tamin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny fanambarana tao New York ny 12 septambra lasa teo izay manaiky ny vahaolana makasika ny fanjakana roa dia Israely sy Palestine. Firenena 270 ny fidiendy, 10 nanao tsia, 12 tsy nanao ny heviny. Firenena efatra tsy nanatrika ny fifidianana, Guinée-Bissau, Liberia, Benin ary Madagasikara. Nanao ny heviny fidy enina tsia ny ankamaroan'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondron'ny SADC. I Madagasikara izay filoam-perinasa indray no tsy tapopoka. Fahadisoana ara-diplomatika goavana ny fihetsika naseho ny fanjakana io ho ny faneho-kevitra samihafa. Malemy ary marisarisa amin'ny fandraisana fanapa-kevitra i Madagasikara ka ina hitraiky amin'ny vantana amin'ny fiara-miasa amin'ny any ivelany indrindra ny tontolon'ny asa eto Madagasikara raha tsy teny afa-tsy ny mety ho fitohizan'ny agoana tsy ho ny randrana sindikaly. Le diplomasia antsika zany marisarisa nefa antsika amin'izao fotoan'izao tena mila an'izay diplomasia matotra zay ahafahana zany mba mijery ilay fampandrosoana ny ahafahany ihany koa no tsara ny fifandraisana izy sy ny masovola tonga ty amintsika zay jerena foana tsika eto Madagasikara amin'izao manana olana mihitsy amin'ny resaka tontolon'ny asa amin'ny fandraharana zany izay lasa tsy makany amin'ny eritreretina satria dia tena mikorosofahana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao eo zany tsika amin'izao fotoan'izao hoe inona tsara no resaka ny diplomasia malagasy ny tokony jerena satria isika zao marisarisa any amin'ny sasany ohatran'ireny le hoe nandroaka nisy olana teo amin'ny ambasadiny européenne reny tsika tamin'iny resaka le hoe resaka fer dia teo indray ara ny resaka tomobile sinoiny. Tsisy fampandrosoana avana eto Madagasikara raha mbola izao paikady hitondrana ny firenena izao izay tsy mikatsaka afa-tsy ny fanampotehana ny sehatra tsy miankina ho ny fanamafisana. Ao anatin'ny fanomanana ny teti-bola-panjakana 2022 atsy Madagasikara. Tokony hitantaratra mandritra izany ary takin'ny randrana sindikaly ny ampienana ny fandanian'ny fanjakana amin'ny tsy laharam-pahamehana fa hifantoka kosa amin'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasa malagasy izay antoko ny fampandrosoana. Disoefitra ny fanjakana raha ny fanaovana asa mamirapiratra sy fotodrafitrasa ny ilazana fa mandroso ny firenena ho ny fanamafisana. Ayanao aloha fandaninareo mpitondra rehetraretra dia jerevo ny sehatra avy reno andry amin'ny sehatra tsy miankina ny hery rehetra ny tanjaka rehetra ny herijika rehetra ahafahany mampitombo ny fiarikarenany dia amin'izay fotoan'izay mikarakara ny tontolon'ny asa mikarakara ny mpiasa dia mandeha ho any amin'ny fampandrosoantsika fa raha mbola ohatr'izao zany tsika tsy manakatenainy tsika eto anivony tontolon'ny asa raha ohatra ka ohatr'izao paikady hoentin'ny fanjakana mbola hatrao zao fitotoana tsy niala ny filoham-pirenena fitotoana tsy niova ny prime ministre fotodrafitrasa no teneniny fanjakana etsero ety mandroso Madagasikara ohatra ny Claude Cislastic reny rehefa tsisy mpiasa zay tadio zay porosaka fotsiny eo reny petraka fotsiny eo rehefa tsy misy ny mpiasa dia sy ny sehatra tsy miankina ataovy alefaso jerevo ny sehatra tsy miankina hainao aloha ny fandaninareo ankoatra io olona teknisiana mafy asa no tokony ho tendrena tale jeneraly ny ACM izay any orinasa-panjakana sisa miaina fa tsy atao resaka kamakama na efa manana sy voaroroy amina raharaha maloto samihafa eto amin'ny firenena. Tranga izay efa notsopahan'ireo mpiasa teo anivon'ny ACM araka ny fanambarana navoakan'izy ireo. Io sisa zany mba azo lazainy mba filamatra ty amintsika tokony ho tohanana dikan'izany tsy hoe ametrapetrahana zao olona izay efa manana raha maloto voaroiroy na de na mivatana na tsy mivatana amina resaka afera-maizina zany tokony tsy alefa mihitsy hitatana an'le ACM aloha fa aleo mba olona madio mafy tsara n'lay sehatra ka mba olona mafy fa tsy hoe olona efa voray saringoringotra amina zavatra malotoloto no ataonareo ary tohananay mihitsy io etsika ny mpiasa io. Mbola mitarika ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa ny raharaha boina 777 amin'izao fotoana izao sy ny toy ny fanadihadiana makasika ity raharaha ity.
nanindry mafy ary entitra eo anatrehan'izany ny randrana sindikaly manamafy ny tsy tokony anaovana fanavakavahana amin'ny fandraisana fepetra ho an'izay tena tomponantoka maninona le mpiasa kely majinikery ireny a no tonga de hoe alefa any amponja zay zany ho anay eto ny vondrana sindikaly koa tsy manaky an'izany ary zay takinay foana teneninay hoe aza atao ohatran'izany ny lalàna eto amintsika ny lalàna miaro ny mpangalatra zay le sy ny rafiny eto amintsika de tokony rehefa izay ihany zany de ataovy sous contrôle judiciaire aloha le olona mahay fampirirasira mivady aman-janany fa tsy hoe alefa any satria noho izay le fisiny le hoe misy mamilaza mihitsy le tompona andraikitra izy nefa de avele tsangatsangana eraky ny tanàna fotsiny fa le mpiasa lay efa sady manta fa nohony le hoe tery sy ny erisetra ohatr'izay tsindry de tsy afananoatra reny ve zany de tonga de velesina potehana ny momba azy any anatin'ny fonja toy ireny rary ny fony olona voakasika ao anatin'izay rehetrehtra zay hoe tena misy manavakavahana de atao ohatran'izay mihitsy ny ve nito tanana nyty firenentsika ty miatrika krizy maro lafy ny firenena ankehitriny indrindra ny sosialy sy ny toekarena tsy tantaratra ao anatin'izany anefa ny politika ny fitondram-panjakana amana ny olana misy fa voamaika aza manamafy ny zava-misy ainana ho any mananjary kosa indraytsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity maika ny fanarenana ireo trano fonenana kilany afo ho ireo mponina any antoerana ankoatra ny vola ireo fitaovana entina miatrika izany no tena ilaina ho ireo traboina ireo ny za mivantana sy ny fampidinika tamin'ireo mponina mahitrano ireo nisy olombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kinina tany antoerana mamiajasaroloha tamin'ity androany ity nandritra izany no nazahoana ireo angom-baovao ireo ny antsipriana izay anosina koa ankadrano ary masindrano no tena vomafy tamin'ny aintrano matsiravina ny trangany alatsinainy lasa teo tao amin'ny komina Andrenivohitry Mananjary ny za mivantana ny zavanisy ny solombavambahoaka mamiaja sarloha izay lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina fidinana ifotony ny ainona ireo etaetany niarandoza raha ny fanazavana araka ny fantatrary dia vola na fitaovana anamboarana trano no tena ilain'izy ireo amin'izao fotoana izao fa nirin'izy ireo ny afanarenana ny fiainany andavanandro farak'izay iaingany ka ao anatin'izany ny trano fonenany tsy ilaina ny varimasaka ho ireo mponina vary zany de hitanay fezay zany nakapoka raika roa kapoka hitanay fezay fa engatainay zany mba miola basy zalay na tonga de tragno amenanay tony andre vilany zany sy milany zany efa kazo na raha ilainay fa resaka vary zany de aza mena vary zany misy sady sy hinagna zany latany na tonga mepepe ao zany sy nagnany zany ay sy nagnany zany sy tonga vary masaka zany efa la basy ragnanay sy manan-kelofanay sy managna tragno sy mifiainaka avenanay ray manontolo de mahay aby de sy manan-kelofanay fa zay zany engatainay la basy de resaka la basy amenanay zay zany engatainay la basy mba angatayko tompoko izay de mahay tragno aby igny eny zanako de dimy may dimy vai tragnonay may de nandro tamiripasynay tao laly sy manan-kelofana misy ndraiky tokana ray zao de mba mangataka mba meo labasy mba mifagnapena i labasy eky priorité voalohany mba hitomeranay moripasin'ireo ny mitragnonay na may de sy vitany labasy hitomeranay moripasiny eo de ny tragno ma zareo fanjakana de sara sodrano kasegny me tragno ma labasy meonay mba me vola mba fagnapenay zalay videnanay kapoka raika miandry valokafatra mazava avy amin'ny BNGRC ny ministera misana ny asa sosialy ary ireo mpiara-miombonantoka amin'ny sehatra mahaolona ny mponina araka ireo fangatan'izy ireo raha tsy aivony dia trano manodidina ny 700 no maikila firehitra nandritra ny loza ny alatsinainy lasa teo ary fianakaviana manodidina ny 570 ahitana olona 540 no tsy manan-kialofana traboina raha ny vaovao atrany iverina vetivety ao anatin'ny vaovao makasika ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena isika no tsy aivon'ireo olom-pirenena sedranay androany fa ny vahoaka no tompon'ny fahefanana volam-bahoaka no anaramana ireo mpitondra sy ireo mpiasam-panjakana kanefa tsonitsoniavina izany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ireo mpanao politika hoy ny fanazavana manjaka ny fitiavam-bola eto amin'ny firenena tsy mandeha amin'ny lon'ny intsony ny sehatra maro ary raha tsy misy famatsim-bola avy any ivelany dia efa rendriky Madagasikara ho iatrany ireo olom-pirenena ireo miaina anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka ka mitaky ny fanovana sy fanajana ny azony na sisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay
mazava tsara ny voalaza ny lalam-pandrenana fa ny vahoaka ny tompony fahefana eto Madagasikara tsapanefa fa tsy raharainy ireo mpanao politika akory ireo vahoaka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ireo tsy arakaraky ny fampanantenana nandritra ny fampelezan-kevitra miaina anaty fahantrana lalina ny maro anisa amin'ny malagasy fototra iorenan'ny firenena manjaka ny tsy fandripahalemana miaina ny fanajana ny soatoavina maha-malagasy ary ankehitriny dia maro amin'ireo mponina no voatery mifehikibo noho ny tsy fahampin'ny fahefa-mividy sy ny eo an-tanana noho ny fidanga ny vidim-piainana mitaky fanovana tena izy ny vahoaka ho fanajana ny zon'izy ireo sy ny fototra iorena ny demokrasia. Zavatra anankiray ambara tena songadiny eto dia izao ny hoe ny firenena anankiray matoa zany misy ny firenena dia misy ny vahoaka ao aminy. Ary izay vahoaka izay rehefa misy ndray ny vahoaka dia ny fanjakana. Ny malagasy dia ny safidy ny demokrasia na ny fanjakana entim-bahoaka. Raha amin'izao fotoana izao zany dia tsy misy famadika indray ny malagasy dia entin'olom-bitsy manoloana an'izao firenena izao. Raha tiantsika Maria ny anareo mpanao gazety dia maro an'izao teny izao na tsy maro. Fa ny andro première république tena izao izay mbola anisan'ny lehibe ary mahatsara zany tsara. Ny fahafitafy tompo dia maimaitrona fandraisana fandraisana marary na ny fanafody marary. Ampahina amin'izay an'izao hoe firenena milaza mandroso izao. Iofan'ny hôpitaly aza tompo na ny marary na ny fiteraka dia ho faina ny fandriana rehefa miala eo anao andavam-bola. Aiza ny avitany mahantra an'izany ary indrindra ny vidy fanafody. Ny tenako izao dia atao anatin'ny 20 taona 30 taona latsaka teny ny tsabo ny marary tamin'ireo hôpitaly lehibe ireo. Dia anisan'io izao hoe voka fresa satria amidy vatom-pandrazana satria tiana ny aina mamy noho izany. Manjaka ny fitiavam-bola amin'izao fitondrana izao ho hiatrany ny fanazavana any ka tsy misy mandeha amin'ny laon'ny intsony ny sehatra maro eto amin'ny firenena ary raha tsy nisy famatsiam-bola avy any ivelany dia efa ela no rendrika tanteraka i Madagasikara. Ny vola ny fototra ny faratsiny oetra ny fanjakana apetao ny vola fa tsotina ho any an-pasana iny apetao ny fitiavam-bola fa tsotina ho any an-danitra iny. Ny tsotra dia izao ny atao varavara-pasana fahatsiarovana ny lokonao fa manaraka izay tsotra dia rehetra vahoaka. Fa matoa anao ny fidimy vahoaka na ny filoham-pirenena na amin'ny dia izao manomboka zany amin'ny fokontany dia ity ny zavatra ny tiako apetraka ny hoe re vahoaka reo raha miditra any ianao no tokony hanajany rehefa patro fa ianao raha nomena asa kely tianao indray mikipakita sy hidimbakimba sy hanolosotra ny toeram-piasanao izay tiana hoesana hoesana. Eto izay tompo volam-bahoaka no anakaramana an'ireo rehetrarehetra ireo atramina ministera inona na ministera inona volam-bahoaka no anakaramana an'ireo. Ka raha ohatra ka fantatra fa volam-bahoaka ny mananao azao le patronao tianao sy Andriamanitra amin'ny mety hitady any an-tany amin'ny fokotany aza tompo efa mba mampisafahefana zareo any amin'ny fokotany fanazy ny lalàna. Ny vahoaka nefa no manefa ny karaman'ireo mpitondra sy ny mpiasa-panjakana rehetra manomboka amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena ka tokony ho hajaina sy homena asiny fa tsy havela iaina anaty fahantrana lalina toy izao. Fa misedra olana maro lafy ny mpanjifa malagasy ankehitriny manoloana ny fahasahiranana misy iainana andavanandro. Miasa eo anatrehan'izany ny mpiaro izy ny mpanjifa mandomba ravarana sy manao ny tatitra momba izay saingy matsiaro tena ho sahirana sy tsy malalaka amin'ny asa ataony izy ireo noho ny faneriterena sy ny fampitahorana samihafa. Tranga izay anaovan'izy ireo antso ny ijerena manokana ny sehatra ny fiarovana ny mpanjifa eto Madagasikara izany. Ny antsipriana izay tanteriny miaratina eo amin'saritry ndratsariny Mathieu Princy. Tsy manana ianterana intsony ny mpanjifa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana ireo olana maro lafisidraina amin'ny andavanandrom-piainana raha tsy laza afa-tsy ny fiakarany vidim-piainana. Miaina anaty fasahirana tanteraka ny maro ankehitriny, tsy mahasana ny filana fototra intsony ny vola miditra isanandro ary tsy maharaka ny fisontro ny vidim-piainana. Mpanjifa aloha zany dia sahala amin'ny hoe faverebe tsy dia manana zavatra anterana intsony ny mpanjifa ny desavo satria ny vidim-kanina ny vidim-piainana misontra andro manalina ary nefa le operan-tanana vitsy kely tsy afaka dia manao hoe ivalapatra be takiny ahoana mahakasika momba vidim-piainana ara-tsakafo tena mahazo mihitsy zay ary firy ny tratasiona rehefa atao anaty ministera io tao amin'ny alalana DPC. Solotena ny mpanjifa eny anivon'ny fitondram-panjakana sy ny ministera tsirairay no asan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Mijanona amin'ny fitenenana matetika sy fanaovana tsisika eo anivon'ireo tompon'andraikitra no ahafahana manery azy ireo amin'ny famanany olana. Tsy malalaka amin'ny asa ataony anefa ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa ankehitriny, manoloana ny teritery sy raha matahora samihafa ho ny fanamafisany. Fihetsika izay mitarika ny hafa hiteny fa mitaza-potsiny manoloana ny olana sedran'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ireo mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny tonga dia manazava hoe zany tsy dia malalaka ihany
satria za zao raha miresaka mahakasika ny jirama zava-doza be ho an'ny praitanindasana ny jirama de miteny momba ny jirama de efa misy feo mandehany mitandrema fa aza miteniteny foana ohatran'izao de moty voately zany ianao mangina ao anatin'le izy nefa raha mahafantatra io torohevitra angeny any ampiariny zompalifa ho an'ny mpitondra fanjakany ho an'ny tsy mpitondra fanjakany ihany koa hoe zao ny zava-misy ka mba hampisehoana anareo aloha le zava-zao de anjaran zareo mitady solution tena zava-dehibe nge le zavatra ataonay société civile manoro hevitra zany eo anatin'izy kanefa ohatra misy zavatra azo tenenina tsy azo tenenina any zany de retako hoe obolana ngeda be mihitsy fa nay mpiariny zompalifa ho an'ireo olona may misoleladelaka moa zany de androany hafa ny teny de raha pitso hafa ny teny de avy zay fa ny tena izy ny zava-misy ny tena tokony jerena ho an'ny atao hoe mpiariny zompalifa na société civile. Antsoavo no ataony ity mpiariny zonom-panjifa ity ny anokanana teti-bola manokana ahafahan'izy ireo miasa araka ny tokony ho izy. Mila izaka goavana ny fiarovana ny zonom-panjifa ho ny fanamafisana kanefa tsy maharaka noho izy ireo mbola mianto tena avokoa. Ka fiarovana ny zonom-panjifa zany de misy fa mila tosika zany mila ampin'ny fanjakana mihitsy le izy satria reo nge mianto tena koa tsisy tsotrany any ivelany hoe misy budget ho an'ireo fa mianto teny reo dia zay arakaraky ny opelatana ny oetiny miazo mpanjifa ho tratrany. Misy ireo lalàna dimy tokony ho fantatry ny mpanjifa mahakasika ireo fiarovana ny zony. Isan'izany ny lalàna tamin'ny 2 aogositra 2009 mahakasika ny osoka sy ny taratasy tsy marina momba ny vokatra sy ny asa tolotra. Ny lalàna 7 tsipika ohatra 720 mikasika ny fomba fanaraha-penitra sy ny fahamarinan'entana sy ny asa tolotra tamin'ny 1 jolay 7 Ny lalàna 7 tsipika ohatra 7 tamin'ny 20 febroary 7 mikasika ny fiarovana ra-tsakafo sy ny sakafo azo avy amin'ny biby ary ireo didim-panjakana rehetra ho fampiarana azy. Ny lalàna 12 tsipika ohatra 7 tamin'ny 10 aogositra 12 mikasika ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa ary ny lalàna 12 tsipika ohatra 20 tamin'ny 13 aogositra 12 mikasika ny fifaninanana. Fa ny tokony nandritra ny adiny roa ireo mpitatitra ao amin'ny coopérative Kofitsio androany mitaraina noho ny fisavana tafahoatra sy ny sakana fasifakana vola amin'ny lalam-pirenena voalohany iny ireto mpitatitra ireto miteraka fatiantoka sy fahantranana ny sakana ataon'ireo mpitandro ny filaminana raha miala eo anosato ho an'ny arivon'ny manko dia tsy latsaky ny sivy ireo fisavana atao azy ireo raha ny fanazavany ny antsipriana izay. Napiato ny asany nandritra ny ora roa ireo fiara fitateram-bahoaka tamin'ny lalam-pirenena voalohany na ny RNA androany maraina ny roso tamin'ny fitokonana ny coopérative Kofitsio mampitohy Antananarivo sy Arivonimambo be loatra ny fisavana ataon'ny mpitandro ny filaminana eny an-dalana ho ny fanazavana ka izay no antony nanatanterahany izao fitokonana izao araka ny nambaran'ireo tompona coopérative miisa 5 farafahakeliny ireo polisy zandary manakana fiara miainga avy eo Anosizato makany Arivonimambo akamitarika fitohana ny fifamovozana sy fahatarana izany akoatra izay leo fatiantoka arabola sy ara-potoana ireo mpitatitra izay voatery miandry ela amin'ireo sakana rehetra ireo. Ny barrage amina lalana 9 kilometatra mahery dia nefa ny ara-mahitotsika isan'andro fa misy sivy efa ho folo azy. Io zany tena miteraka mampitombo ny fahasairana na ny mpitatitra na ny mpandeha amin'ny fahatarany fotoana ny embouteillage efa maingo fotsiny afata mena amin'izany dia manao antsoavo manao antsoavo ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaterana izay atao hoe ray aman-drem-pia ny fitaterana eto Madagasikara mba hijerena akaiky an'ilay izy. Angamba hoe tsy hiverina hoe hiverina amin'ny gaboraraka raha ve tsy ho asiana mihitsy tsy anainga mba mandamina zay fa zareo ray aman-dreny fa mba ahena arak'izay azo atao ireo tompona mety ny fahamaron'izy ireo fa dia maro loatra 40 kilometra mahery sivy hita masy isan'andro zany maheno araha ohatra ny lasa folo n'androany. Aloha izany mitakilamy mazava sy entitra izy ireo amin'ny fomba sy toerana anaovana fisavana fiara eny amin'ny lalam-pirenena voalohany. Raha manomboka eto Arivomamo zany efa maro koa moa dia mitera fa zokonjokony ihany mety tsy voatatety daholo fa raha manomboka eto Arivomamo dia misy sivy zay fotsiny. Izy tamasy isan'andro eo zany fa tsy hoe
tsy hoe any arivo mamo katrany anosy zato coopérative manodidina ny folo mahery miasa mampiasa sy miasa amin'ny ilalam-pirenena voalohany ity hiara ny zavatra daholo fa ny hoe mba hatambatambatra farafaratsiny na hoe koa teo nge efa misy ny manam-pahefana efa misy ny mpitandro filaminana teo nge hatramin'izay misy teo hoe dia zay tsy mahay an'le izy fa zareo ny tena mahay azy fa torohevitra fotsiny angamba raha mety hoe sao dia mba hatambatambatra amin'ny sasany amin'ireny le andraikitra. Manantena vahaolana maharitra sy fifampiresahana mivantana amin'ireo manam-pahefana ny mpitatitra mba hisorohana ny fitokonana sy ny korotana hafa amin'ny ho avy raha ny fanazavana trano. Nilaza mazava ny tatitra navoaka ny firenena mikambana fananao famonoana fahobe na génocide tao Gaza sady nandika lalàna iraisam-pirenena i Israely. Voatonao tompona andraikitra amin'izany erisetra izany ireo mpitondra ambony Israeliana anisan'izany ny Prime Ministre. Arak'izany manamafy ny tatitra ny firenena mikambana fa eloka famonoana foko no ataony Israely ao Gaza. Ny antsipriana izay. Nandika ny fifanarahana iraisam-pirenena Israely manoloana ny famonoan'olona fahobe na génocide. Ankoatr'izay, ampangena ho tompona andraikitra amin'ny fampiarana ny herisetra ireo mpitondra ambony Israeliana, anisan'izany ny Prime Ministre. Fanampin'izany, navoaka ny vaomera manokana ao amin'ny firenena mikambana ny vokatry ny fanadihadiana natao nandritra ny 2 taona momba ny zavan-tranga tany Gaza. Tsy nisy zavatra noforonina fa porofo mazava ny nangonina tamin'ny alalan'ny sary, horonan-tsary, fijoroana vavolombelona ary dinika niaraka tamin'ny manam-pahaizana sy ankizy lasipatra izay manamafy ny tatitra fa nanao famonoan'olona fahobe Israely araka ny lalàna iraisam-pirenena. Etsy-ankilany, taorian'io fanadihadiana lalina io, izay ihany no sampandraharahan'ny firenena mikambana manam-pahefana hanao fanadihadiana amin'ity sehatra ity. Ary tsy navela hiditra ny Israely izahay, noho izany nampanatsoina ho aty aminay ny vavolombelona. Famitaky fanonerana miantso fiarovana ary firaisan-kina ny Européenne nampiatrano ny filoha Pologne tao amin'ny lapany Bellevue any Berlin mantsy ny filoha Alemana eo anatrehan'ny olana ara-diplomatika mitranga eo amin'ireo firenena roa ireo. Nifantoka tamin'ireo raharaha mafana ny dinika toy ny fitakina fanonerana taoriny ady lehibe faharoa ny fampitomboana ny fiahina ara-piarovana no ny fandrahonana avy amin'ny Rosia ary ny hoavy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Allemagne sy Pologne. Ny antsipriana izay. Tombony tebiteby eo amin'ny lafiny fitaovana manerana ny Europa atsinanana ny fanitsakitsahana drona rosiana ny abakabaka polonais. Takiontra mitentina 300 miliara euro amin'ny Allemagne ny Pologne ho fanonerana ny fahavoazana navelan'ny Nazi nandritra ny ady lehibe faharoa. Saingy nilaza i Allemagne fa efa nikato ny Tokyo ho Knut Abraham tompon'andraikitry ny raharaha polonais ao amin'ny gouvernement Allemagne. Nilaza izy fa mety hanimba ny fihavana 5 taona io ady hevitra io. Miray feo amin'izay koa ny Prime Ministre Allemagne izay miantso amin'ny fiaraha-miasa mivelatra kokoa toy ny fiarovana ny foto-drafitrasa manan-danja any amin'ny ranomasina Baltika. Na dia eo aza ny fandrahonana avy any ivelany, anisan'ny vondrona manana anjara iraisiny Poloina sy Allemagne. Tsy tokony ho rava ny ady hevitra tsy ilainy io ary ny mpifandraisana io ho ny mpitondra tenin'ny Berlin. Izao kosa indray arsika dia naraka ireo afakely. Tsy avy eto an-tany ny volamena, ny forona tamin'trisan'ny taona lasa izay ireo atao mahazahoana ity metaly sarobidy ity tamin'ny hetsika ara-kosmika mahery vaika tokoa, toy ny fifandonan'ny kintana neutron roa na fipoahan'ny kintana goavana antsoina hoe supernova. Tamin'ireny fisehon'ny zavatra mahery vaika ireny no namoahana ireo akora mavesatra, anisan'izany ny volamena. Niparitaka nanerana ny abakabaka ireo akora ireo ka taty aoriana dia lasa anisany vovoka sy entona namorona ny rafitra masoandritsika, anisan'izany ny tany. Noho izany, isaky ny miravaka rojo volamena, kavina na famantaranandro volamena ianao dia tsaroa fa ny singa tsirairay ao aminy dia avy amin'ny kintana, tsy avy amin'ny tany fa avy any an-danitra lalina any. Ny volamena entintsika ankehitriny dia vavolombelona avy amin'ny tantara tranainy sy lavitra amin'ny abakabaka any.
Fotampoka teo am-pandidinany adoany ny tovovavy polonazy iray 70 taona antsoina hoe Iga Jasika. Niala tampoka ny fanafody fanatorana anazy tamin'izy mbola tao anaty fandidiana sarotra. Nanoloana io trano io, tsy natahotra Iga sady tsy nikorontana koa fa niresaka malefaka tamin'ireo dokotera nandidy azy. Nandritra izany dia raikitra ny antsikana momba ny saka izay tena tiany. Na dia tsy nahomby aza ny fanafody nampatoriana azy dia tsy nahatsapa fanaintena ny Iga ary tsy nisy lozana nanontanyana azy. Marina fa ny atidoha dia tsy manana nerf sensoriel na rentim-panaintenana ka na dia sokafana aza dia tsy hatsapana fanaintenana. Ny hodi-doha sy ny taova-manodidina azy ihany no manaintena toy ny sofina sy ny sisa. Manomboka tetikasa goavana amin'ny fambolena e-dranomasina na alika ry zareo ao amin'ny morontsirak'i-Trøndelag any Norvège. Tombo haingana hatramin'ny 50 cm isan'andro ireo alika ireo ary mandray entona karbonika na CO2 amin'ny alalan'ny photosynthèse izay mamokatra sakafo avy amin'ny hazavan'ny masoandro. Mandritra ny fitombony, manadio ny rano ireo ahi-dranomasina ireo amin'ny alalan'ny fanesorana ireo otrikaina be loatra. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ny ranomasina sy ny fiainana anaty rano izany. Afaka mitahiry karbona amin'ny tany avo kokoa noho ny ala ny alika, indrindra rehefa afindrany amin'ny sédiment na ovaina ho biochar, izany hoe ovaina ho karbona avy amin'ny zava-maniry. Tanjona ny hanamarinana raha tena vahaolana maharitra amin'ny fiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro ity tetikasany Norvège ity. Ankoatra ny fandraisana CO2, manampy amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny haidrano, manimba koa ireto karazana ireto. Manohana ny fahasamihafan'ny zava-manan'aina an-dranomasina koa ny fambolena ireo haidranomasina ireo. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorona hatrany ireo namana mpanao gazety sy ny teknisiana nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Ny tena kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.